Miarabana amin'ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara vemy zana-bolana mbola mahazo vahana hatrany aloha ny atsokana varatra azy indrindra ho an'ny ilany varatra atsinanany Madagasikara iny. Misy ny reto rahona hitantsika ato amin'ny ranomasimbe indiana ihany koa manatona tsikelikely ny morontsiraka varatra atsinanana ka mety anakorotana ny toetry ny andro amin'ny tapany avaratra ny nosy zany atao anatin'ny 3 andro ho avy fa ny varatra aza kosa ho an'ny faritra sisa dia tombanana mialefy hatrany izay satria dia misy indray ny rindraona andrasantsika avy any atsimo andrefany Madagasikara izay mety andalo ao atsimon'ny nosy ao atao anatin'ny 3 andro ho avy mazava ho azy mety izy fiakarana miandalana ihany koa ny maripanantsika indrindra any amin'ny alahady sy amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao any indrindra ho an'ny afovoantany moa sy ny tapany atsimo atsinanany nosy iray manontolo iny. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy hatrany aloha ny orana tandrivindraona izay mandalo any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Lanjirofo, faritra Atsinanana ary ny faritra Ivatovavy sy Fitovinany. Mety isy ihany koa ny heritrandro any faritra Alaotramangoro sy ny any amin'ny ilany atsinanany faritra Sofia manakaiky ny distrikany Mandritsara any ho any izay mandraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny tany ny voany atsinanany Madagasikara sy atsimo atsinanany nosy iny fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa no tombanana balika tanteraka ny masoandro. Ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny rapitso izay mety tafidina hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Ivakinankaratra mety mbola latsaka an'izay kosa nefa amin'ireo faritra manodidina azy indrindra any amin'ny distrikana Ambatolampy any manodidina ny 420 ka hatramin'ny 420 kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny voatany izay hatrany ny morontsiraka atsinanany nosy dia saika eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ho an'ny ilany andrefany mazava azy mafana hatrany ny andro misy mahatratra hatrany amin'ny 9 degré celsius ho an'ny alahady kosa indray ny maraina sy ny takariva dia mety hitoetra hatrany aloha ny orana tandrivindraona any amin'ny tapany varatra atsinanana sy voany atsinanany nosy ary mitatra ho an'ny faritra Sofia sy Diana izay indrindra amin'ny tapakandro ariva mandaondaona kosa ny andro ho an'ny tapany atsimo Madagasikara sy ho an'ny avoantany ny ambiny dia ny masoandro no ibatoerana ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety mbola midina hatrany aloha izay maripana ambany indrindra izay ho an'ny avoantany saika manodidina ny 9 degré celsius aloha zany ho ny faritra Ivakinankaratra ny ambony indrindra kosa no misy fiakarana raha ho an'ny avoantany izay hatrany satria dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 9 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 20 degré celsius ny maripana ny andrefan'ny Madagasikara mahery ny 30 degré celsius avokoa aloha zany ny maripana akoatry ny any amin'ny distrikana any Nosy any zay manodidina ny 20 degré celsius izay maripana ambony indrindra zay ho an'ny androny alahady raha ny toetry ny androntsika ny alatsinainy kosa indray mety isy ny zavona vao maraina ho an'ny avoantany sy ny ilany atsinanana na atsimo atsinanany nosy indrindra amin'ireo faritra feno ala moa zany fa aorian'izay zavona zay dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny tapany varatra atsinanana kosa indray ny androny tandrivindraona mandalo hatrany aloha an'ny faritra Sava mety voakasika an'izay ihany koa ny faritra Sofia sy Diana amin'ny tapakandro ariva mety ahitana tandrivindraona mitsitokotoko an'ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana voavinavina kosa indray dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 any avoantany miakatra hatrany zay indrindra any amin'ny faritra Ivakinankaratra manomboka misy afidinana kosa ny maripana raha any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy hitantsika any amin'ny distrikany Taolagnaro tafidina hatramina 20 degré celsius ny maripana voavinavina ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius aloha zany ho an'ny morontsiraka avoany andrefana sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny fa ho an'ny tapany avaratra andrefany nosy kosa dia mbola misy mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay. Toy ny mahazatra antsika dia eo jerentsika indray aloha zany izay tany falitondrivotra izay nandritry n'ity herinandro nidiavintsika ity ambany amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay teto Antananarivo ary ambany ny fetrany eo mesa avokoa ny refy rehetra voaray ny mandrafitry ny toetry ny andro no jerevantsika dia vinavinaina mbola ao ambany hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay raha ho an'ny eto Antananarivo manokana. Izay ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha fisinay fotoana manaraka eny moa.